raha tany am-piandohana tamin'ny taona 570 dia fiara roa fotsiny nananam-poitra malagasy tamin'izany niainga teto Antananarivo mitondra taratasy vitsikely nakeny nakany Toamasina dia nivoatra tsikelikely raha amin'ny lafin'ny resaka fampitaovana fiara zany dia nitombo tsikelikely ny fiara. En 1995, la Poste Malagasy lance son service express, la Poste Rapide. Cette année-là, le service démarre avec seulement 2 véhicules pour relier Antananarivo à Toamasina. Le service se développe à travers tout le pays dans les années 2000. Les délais de livraison sont améliorés, des partenariats sont noués pour mieux couvrir le territoire. Puis, à partir de 2011, Internet change la donne, mais le service continue. La Poste Rapide s'adapte et offre plus de services, suivi des colis en temps réel, meilleure organisation logistique et livraison encore plus rapide partout dans le pays. Tao anatin'izay 30 taona izay ny Poste Rapide dia tsy nitsahatra nivoatra ho an'ny mpanjifa manerana amin'ny Madagasikara. Raha tany am-piandohana tamin'ny taona 570 dia fiara roa fotsiny nananam-poitra malagasy tamin'izany niainga teto Antananarivo mitondra taratasy vitsikely nakeny nakany Toamasina dia nivoatra tsikelikely raha amin'ny lafin'ny resaka fampitaovana fiara zany dia nitombo tsikelikely ny fiara. Dia amin'izao fotoana izao zany efa maro ny camion ankoatran'ny fiara madinika mitatitra ny entana mpanjifa rehetra manerana amin'ny Madagasikara. Amintsika amin'ny teny izao koa raha hitanareo ny ranty tery amin'ny zaridaina teo dia efa ao anatin'ny teknôlôjia vaovao ny Poste Malagasy amin'ny resaka fitateran'entana Poste Rapide. Zany hoe misy site web ny Poste Malagasy dia ao anatin'ny site web zany no ampidirina les codes amin'ny lecteur code barre iny dia amin'iny ahafahana manaraka amin'ny ora rehetra ny lalan'ny entan'ny mpanjifa tsirairay mandra-patongany any amin'ny destination finale.